faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy foto fianara. Arabaina aloha tsika rehetra natratra ny taona vaovao 2024 sy 2025. Somary tohizana kely ny fandarana alefaleka amin'ity taona ity izay fandarana moa zany efa hitantsika teo aloha ihany. Tsara be lalao izay sera mibay l'avenir dia tsara be lalao mandrasa-dara daholo. Mba nandresaka aloha anahy izany fa mba namono ray dia mba nanao sanila indray dia nadresy indroa dia resy indroa. Tena mahafinaritra ilay lalao. Misy ny hetsika izay karakarain'ny tompona andraikitra. Ny hetsika moa dia araka ny efa hitantsika teny hoe sekoly mifampizara. Izany hoe araka izay anaran'izay hoe mifampizara, misy ireo sekoly mibaolina kitra maromaro mandray anjara tamin'ny fifaninanana. Misy ny karazana sary fampitidana kely sy ny fanazavana kely tsotsotra mahakasika an'ilay hetsika. Nation d'Olfer filoha mpanorona ny tsara ofana. Misy ny atao hoe sekoly mifampizara. Inona moa ny atao hoe sekoly mifampizara? Hetsika ahitana ny Kilonga école de foot manerana ny faritra Otmatsiatra. Ny atao hoe sekoly mifampizara dia treka, regnina. Nandritran'izay hetsika izay sekoly mifampizara dia ahitana sekoly 7 manerana ny faritra Otmatsiatra, 3 avy any Ambalavao, 1 avy Vohibato. Izay no ny andininy voalohany tamin'ity isaorana ny namaly ny antso satria dia vorolagnina ny Kilonga afa-po. Nandritry ny 2 andro ny naovana ny hetsika izay. Mpitarika ao amin'ny ASCUF anisan'ilay nandray anjara tamin'ny hetsika sekoly mifampizara ny école de foot ASCUF. Dia faly izay satria afa-po ny ankizy tamin'ilay matsa maromaro. Dia manantena sahady ny isian'ny andian'ny faharoa izahay. Ny fandraisana anjara aloha ny zavatra lehibe dia ny fampilalaovana ny ankizy. Nandritra ny omaly sy ny androany dia nahafinaritra mandeha tsaka sy andavantsara le lalao zany. Tsy misy ny hoe tsy fetezana sy ny ohatr'izay fa zavatra anankiray tena tokony hamafisina kely fa tsara ilay izy mampilalao ankizy. Io na misy taona be taona na kely taona tsy naninona mihitsy satria nampilalao ny tena nahafinaritra zany tamin'ity anankiray ty. Anisan'ny tonga eto Fianaratsoa mandray anjara ny sekoly mifampizara ny école de foot 337 FC avy any Ambalavao. Ny antony dia tsotra dia ny fampirevena ny ankizy fampilalaovana ny ankizy ihany koa hijerena ny atraizany fahaizan'ny ankizy raha mitaha amin'ny école de foot hafa misy eto Otmatsiatra. Tonga ihany koa izahay mba hievaluena ny zavatra nampianarina ny ankizy nandritry ny taona. Eo ihany koa tsy fampian'ny compétition nationale misy eo niveau section sy eo niveau ligue dia tonga izahay mandray anjara namaly ny antso tamin'ity sekoly mifampizara ity. Ferdinand coach ny tsara ofana nanjay anjara tamin'ny sekoly mifampizara. Nafinaritra ny lalao izay anjaisany skady U9, U11, U13, U15 ary manantena izay efa vao hiatsara eo amin'ny 2e édition. Ny andininy faharoa kosa dia ho tanterahina amin'ny volana avril mandritry ny vacances de Pâques izay mitambatra amin'ny fankalazana ny 10 taona ny tsara ofana izay ahitana mpanohana maromaro izay efa vonany hiara-hiasa aminay amin'ny volana avril io. Isaorana be dia be angaman'ireo mpitaiza sekoly mpitaiza satria raha tsy misy an'ireo Kilonga ireo dia mety ho verana amin'ny lalakafa. Izay angamba ny hiavatra taizao ny Kilonga lalaovy ny Kilonga regnina io treka io dia andao hilalao saotra tompoko. Mankasitraka antsika rehetrarehetra manaraka tranon'ny pejy ary mbola betsaka ny vaovao izay ho zaraintsika. Anisan'izany ohatra dia ny fiadinan'ny tompon-daka ny division voalohany eto amin'ny Otmatsiatra ohatra
betsaka e maro tsy voatanisa fa dia aza misaraka aminay fotsiny. Beats.